Zavatra tsy maintsy afoy eo amin'ny fiainana ny fahotana ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mila afoy mila ilaozana izany. Efa tonga eo amin'ny fotoana izay anarana ny fandarana manaraka isika, ny fandarana tokana moa izany izay rahantsika marimarina kokoa dia ny tantara dia mpanajana trano no anasako anao mbola hiaraka amin'ny radio l'ambassadeur ao anatin'izany. Radio l'ambassadeur amin'ny fito sasany. Jesosy ny tena fiainana, ekeo tompo sy mpamonjy ny fiainanao izy. Rahanareo zao arivo izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe tsy azo tsampona. Ireto avy no anomeana ny tantara: solofo, iaina, sahondra, hariva. Ndeha andeha kely aloha dadabe hoe efa nataingo ny rano mafana anao andeha ho aiza ianao? Toko lefa nteneniko any dadabe maly hariva kolehana androany dia tsy maintsy averina any ampianarana. Kay tokoa moa, fa dia naninona moa nareo izany no tsy maintsy miverina? Ka hitany dadabe tabataba be ny ankizy dia avoana anontanian'ilay mpampianatra dia tsisy miteny mihitsy. Dia faran'oziny hoe voasazy daholo ozy nareo rehetrarehetra dia tsy maintsy averina raha tsy manao adiny roa any ampianarana. Dia tsy nanao ninina ary ve izany dia za aloha dadabe tena tsy nanao ininina mihitsy endre tsara ihany ronoro za tena tsy miteny olona sahirana za zao saika hiteny aminao koa aza hoe sao dia hijanona amin'izay aloha dadabe ka ahoana koa hitanao zao fahasahiranantsika mianaka izao tsy mba misy olona manampy atsika fa dia zay pension keliko iny ve no sady hivelomantsika no etohana ny fianaranao dia izay ane no manahirana mieritreritra azy. Moa dadabe fa za rehefa mba miezaka mafy ery ve mianatra dia izany hoe dadabe tafiditra ao anatin'ny telo voalohany foana eny ekeko fa mahay ianao nefa sao dia tsy ho araka ko efa mba mahay manoratra ihany ianao zao sy aleo hikarama amin'izay na farafaratsy hoe hianatra momba ny asa hivelomana. Dia mbola tsy manana afa-tsy CP ve dadabe dia hiala hianatra sahady. Alao moa mba hitohy kely dia hita eo hoe asako tena tiako an'ilay mianatra dadabe. Ianao izany zao andeha dia amin'ny firy izany ianao verina? Adiny roa ihany hono ianay niany fa tsy haindray dia anotaran'ilay mpampianatra azy. Eny ary moa dia
mba malakilaky ihany fa za milalao any am-pianarana any fa hitanao ny raharaha ty hatrano betsaka. Endry dadabe efa nakavilona nge tamin'ny maraina e. Dadabe mbola natory moa za fo maraina be. Dia nataonao aiza? Nataoko amin'ny kitapo ao ambany ao. So ihany zany fa efa naky ianao fa eto vao miasa saina raha andeha ianao mahatongo sara eo ny omby-kelitsika. Dia ny manasa lamba sy ny matsaka sisa ny ataoko indray avy any. Ieny dia mandro sakafo atoandro kay moa. Ty misy ron-jato ary mba ataonao goûter any aloha. Dia ahoana nga dadabe manana hividanana kafe? Kenao zany andeha hianatra ny lalana lavitra ny andro mafana fa. Dia mety dadabe anandray ty ve? Tsy manino nanaka. Mba androany azy zany tsy misotro kafe aloha. Zay ary fa sao dia tary eto ndraiky loza mahazo. Ka tony tsara le varavaranao ambany eo. Ie. Dadabe. Ahoana araka? Ay tonga ianao? Ie, tonga dia tondra laoka kely a. Ty. Zay. Saosisy kely fotsiny atsasaka ny fefaniny ve dia tsy ampy antsika sy dadabe androany hatramin'ny rariva. Zay anaka. Fa taiza ianao no nahita vola ny vidianana an'ity? Toa saosisy. Efa ela kosa tsy nihinana zayko. Eno ka taiza ny vola? Fa le goûter meny dadabe anareny ao aniko e. Mba nangonongoniko tao dia nahazo an'io. Enjato sy arivo io. Ie. Tena zaza endry ianao ronoro. Miaiky ny fahendrenao. Ka dadabe mampalahelo efa antitra kely io nefa dia tsy mba mihinan-kena mihitsy. Anana foana ve rangako. Ka atao ahoana e? Zao angamba ny tonga amin'ilay fitenenana hoe tanora ratsy fiariko. Antitra tokoa ty vao ratsy loaka. Sy aiza koa dadabe tsisy an'izany. Ka misy fahamarinany ihany le izy. Nga dadabe zany tamin'ny fahatanjana tsy mba nieritreritra ny ho avy mihitsy kosa. Tsy ty anaka fa zao ty vao manetsetrako. Misy fahamarinany mihitsy le izy. Dia hitany dadabe izay mahatonga amin'ny teny hoe aloha za aloha mba hianatra tsara. Izay nge le izy. Tena endrenao anaka. Toy izy ary. Toy izy fa hiezaka ihany ty dadabe anao izay atafitanao arak'izay tratrako raha mbola velona koa. Dia misaotra dadabe. So dia hanokona an'ity laoka ity vetivety aloha? Tsy dia maiky ny anaka fa avelao ilamina fa eto dia sasatra mihitsy ny mamisa visa. Hoe ahoana? Raha zao moa zany tia kamaty dia ho aiza ty ianao? Ho faty ho aizy dadabe, olona mbola matanjaka be io ko ho faty. Satroko ve anaka tsy hiaraka eto tsika mianaka mba hita zay fiafarany fiainanao fa saingy ny fitondran'Andriamanitra tsy fantatra. Sy aza mbola miresaka an'izany moa aloha dadabe. Kanefa zany tsy maintsy ho avy anaka. Tsy maintsy ho tonga zany fotoana zany. Na zany ho raha-pitso na ho amin'ny ray volana na ho amin'ny herintaona. Aiza koa moa e. Eny e. Andriamanitra ve dadabe dia amela ho kambody kely rehereto a. Sanaka. Malahelo anao Arinoro. Sy dadabe ranomboka indray izay dadabe ty. Ka ianao ty dia tsy ray tapo. Tsy fianakavian-dreny, tsy fianakavian-dray. Onjonjony ianao samy rery ingeny eto amin'ity tany ity. Hoay tokoa dadabe amin'ny resaka an'izay ianao fa ny voro amin'ny mpampianatra tany am-pianarana. Dia hoe amin'ny valomarsa hony misy hetsika ho ataon'ny vehivavy rehetrarehetra zany izay mpianatra ao anatiny dia ny mpampianatra dia ny ray aman-dreny ny mpianatra koa. Dia nefany dadabe tsy mety fa vehivavy ihany no ilaina zany hoe na mamako na bebeko. Diza zany no entiko any. Ka nga moa tsy fantatry zareo hoe tsisy ray aman-dreny ty ianao? Mbola tsy niteny aloha dadabe. Fa le mamako moa zany dadabe mbola velona.
samy tsy mahalala n'izay momba azytsika mianaka fa fieritreretako aloha velonany izy satria voateraka eny eo amin'ny roa taona teo eo angambany moa zany fa tsy hoe voateraka roa taona teo eo ianao no nisy nakavady izy dia zao napetra ny teto amiko zao ianao andray kosa zany roa taona ianao no nanomboka teto amiko zao hatramin'ny ianao zao 10 taona zao dia fa maninona izany tsy nentina anaraka anazy ka mitsinjo ny tokantranony izy anakako zay angely izy mba vehivavy ohatry ny ahoana koa ary izany ka ny fahitako dia menaky ny hainao zao ve ny afohinao takalonao olo-kafa tsy fantatra zao ny fandehan'ny tantara anaka tsara ihany fantatrao ny mombanao sy ny fiainan'ny reninao tena ilaiko ve mahafantatra an'izany dadabe aleo fantatrao zany aza atao makarary foanao nefa na izany ka ny tena makamo anangy e dadabe dia izao hoe raha mbola any izy manina izy tsy nitsidika anana dia mba indray mandeha fotsiny ary amin'ny androm-piainany ka zay ny le ho tantaraiky anao e nianatra ny mamanao tamin'izay tamin'izany izy mitovitovy taona aminao zao mihitsy angamba ny fieritreretako azy mbola nipetraka tato aminay izy tamin'izany fotoana zany dia ny raha variva teo amin'ny tamin'ny enina teo izy avy any am-pianarana dia inona ho izy ianao araka ny fitantarany aloha zay nisy lehilahy nanakana zany hony izy roalahy dia be novitsy ary hery tsy mitovy no ny fanehatra dia na olan'ireo izy lozany nanjoa azy anaka na olan'ireo olo tsy fantatr'ireo izy tamin'izay niandro efa maizimaizina dia inona no nitranga fa dia be vokanao izy taty aoriana dia naona tsara ry dadabe ianao ny zanany tamin'izany nisy nanolana izy dia ianao ny zanany ka tsy fantatra le olona nampalahelo ny tantara ka nanomboka teo ohatry ny hoe anarana fotsiny ny hoe zanaka fa tena ilikiliny tamin'olona foana ny fitaizananao anaka ny bebe anao no tena nitaizanao zany raha ny tena marina fa rehefa maty moa ny bebe anao dia tsy maintsy teto amiko ianao ve ohatr' izany ny tantarako e zany no izy anaka tena mampalahelo koa izy izany mampalahelo ihany aloha e saingy efa tantara mipetraka mokinina ny azosika atao dia raha ny azoko izany dadabe dia tsy tia mama koa aza atao makarary foanao zany ronoro saza tsy niriniko aza atao makarary foanao zany fa indre tsara fotsiny ianao amin'ny fiainanao zay zany mahatonga azy tsy mba mahalala tsy tia halala akory tsy mba mitsidika tsy mba mamangy tsy fantatra kory ohatry ny ahoana zay nefa ran'le tak'izay zany tsy nidresahako taminao zany zavatra zany aloha ihany dadabe zany ho fantatro mba tsy hanatena azy tsony a mandrakizay ka na izany aza nefa ny za te hiteny aminao ihany hoe any andro any volana any taona rehefa tsy ty tsony a mety mbola ionareo fa mamelany elony na dia izay dadanao tsy fantatrao izay aza asa mety eona aminao ve izy tsy fantatra aloha zany ampy anay ianao dadabe tsy mila nyzany olona zany ho hita amin'ny masoko akory eny ary moa fa fandranomasonao dia aleo atrehana ny fiainantsika mianaka atoko ny ty loka nentinao aloha dia toy izy ny fahendrena ronoro hitako fa zaza endrenao fa inona indray sao natarandry io tena mialatsiny madama fa tsy tratrako mihitsy lelery ka isan'andro zao ngendry tara lava foana e sady manakorotana any ankizy tena mialatsiny madama
isan'andro izao efo lavany andry tsy mandray andritsony a ndala moa dia mitondra ray aman-dray vao miverina eo fona re madama tsy hamerina tsony re tsy te halalan'izany a mitondra ray aman-dreny ndry vao miverina eto izany tompoko tsy manana ray aman-dreny tsony dadabe anay efa antitra be izay no hipetrahako ao izao marina ve izany tena marina izany dia izay no mahatonga tahara foana fahaizandray aman-dreny ndry tsy fantako tompoko tsy fantatra hoana ka zaho ny voakely dia nary mamanay tsy tiany tsony dia napetrany tao amin'ny dadabe anay dia moa dadanay tsy fantatra aza mandainga mahita tenenina foana isan'andro tena marina izany tompoko zary ny madama ny nahatarana mbola tsy maintsy makavily nombro kitapo aloha dia mameno ny bidon be anay mameno rano dia mbola maka kitay koa dia izay avao mandeha mianatra isan'andro dia zary izao avy mianatra avy aty vao manokokanina anay sy dadabe anay indray fa tena marina ve izany ronoro eny tompoko zareo tokoa anie ty tongotry ndry tao maloto be hitako tsy mahakarakara vatana mihitsy ndry ka zany rehetrarehetra izany zao madama tena tsy manam-potoana mihitsy anie ahy e vao vitako izay rehetrarehetra tonga dia raisina ny kitapo dia lasa raha izany a mbola hoe misasa indray mandeha mianatra dia mbola misy fefakadiny eo aorianan'izao izany vao tonga aty ampianarana mampalahelo tokoa izany tantarandry izany raha tena marina izany tompoko fa ndry izany tsisy havana ohatra hoe mba mipetraka any amin'ny antohanareo na ohatr'izany sa tsy manana nizaniza afa-tsy dadabe tompoko satria vavitokana hono ny reniko tsy izy zokiny tsy izy zandriny dia ndraiky moa efa nteneniko anao to hoe lehilahy tsy fantatra satria ny tena marina izany hitan'ny madama ohatrany hoe nisy nanolana izany ilay mamanay a dia be vokanahy izy dia tsy fantatra ilay olona nanao an'ilay izy dia safia izany a ny havandraiko tsy misy ny havandreniko izy rery tena izy rery tsisy raitam-po dia dadabe anay ihany no olona fantako bebe anay efa maty efa elaela ihany izay tena mampalahelo koa izany tantarandry izany efa ndry izao hitako hoe zaza mahira-tsaina zaza tokony hoe ho lasa tsara amin'ny fianarana mihitsy zary nge madama efa dia taviny dadabe anay ajanona mianatra e fa izany mbola tsy mety fa hoe aloha izany noy tsy mety izany ronoro a ka tsy araka nitsony kosa ngely izy madama e tena vola kely zara fa misy ataonay sakafonay mianaka izao no mba vola raisiny isam-bolana isa-telo volana arkay moa efa hoe tsy mety ho azy izany satria zaho a tena mahita mihitsy hoe ndry zaza tokony ho lasa lavitra raha mitandreo ankizy rehetrarehetra atao ampianaranareo a ndry izao ny hitako tena hoe kinga saina indrindra fa ny olana-dry fotsiny izao dia tia resaka fotoana ty sady tara lava no manapaka matetika tena tsy fidy moaly izy toko satria zary izao efa amin'ny efatra maraina ny madama dia efa mifo isan'andro e dia misy fotoana koa dadabe anay marary tsy azo kilozana rery eo izy izay mahatonga tapatapaka izao ary mila miresaka amin'izay dadabe andry izay a dia oviana no afaka mandray ahy izy izy izao hatrany foana fa izany hoe ny olany a tsy afaka mivoaboaka izy fa izany hoe madama izany mba makany aminay raha ohatra ka eny ary ndana amin'izay aloha miditra madama ianao moa izany ny dadabe an'oro eny tompoko
ay valy mahafantatra torako izany fa saingy mahameratra dia tranonay mianaka hay zareny dia isy amenatra izany ko zaoko tsy sahaza anareo tsisy an'izany re dia ao ary moa mba mipetrapetraha eo amin'izay azo hipetrahany eo afaka mipetraka ka sady misy resaka lavalava kely fanaovantsika mianaka zany eny ary madama ianao koa moa zany ny mpampianatra azy za ny mpampianatra ny Noro ay eny tompoko inona zany no azontsika resahana araka nylazaiko anao teo hoe iresadresaka lavalava kely tsika satria Noro zany dia zaza tena azo atao hoe endry izy sady mahay any ampianarana kanefa manana problème kely izy kasika ny fiainanareo izay efa somary nitantarainy tamiko ihany ny ambangivangony dia vokatr'izay dia mieritreritra hoe sao dia tokony ampinonareo mba tafitan'io zazy io zany ve misaotra betsaka re mahafinaritra zany ka zay anaterakira indray ve moa no ilaza tsy hay fa dia raisy natanandroa mihitsy izay fanampiana entinareo tsisy fisaorana dadabe anora za koa ne mba mananjanaka ohatra n'iny ihany eny ary moa fa dia ho tahin'Andriamanitra inona moa no mba azonay avaly an'izany fa dia ao Andriamanitra no amaly anareo tompoko izao ny eritreretiko mba ho fanampiana anareo dia aloha mba hipetraka any aminay izy tena hipetraka any mihitsy ve ka raha izay indray nefa dia ahoana moa zany ny amiko satria zao hitanao zao fa tsy tataraina lahatitra manjokozoko tika zay mianaka mantseto mifamelile zay ny tena mariny ka izy miankinamiko za miankina aminy tsy mahazaka tena raha vo ilozany amin'izay ne mba tsy voaelingela le fianarany eny mariny zany fa arak'izay tenenko anao zay hoe mifampiankina ny fiainana mianaka raha ilozany eto dia zany tsy mahavita mahandro sakafo matsaka rano metsena tsy vitako tsony zany fa nga moa zany ianao tsy manana zavy kely hafakoatra azy tsy misy ka tena tsisy zay indray ny olana raha ohatra ka ho alainareo izy satroko izy ho tafita amin'ny fiainana nefa dia ho aiza indray moa zany ty za ty dia inona nefa zany no eritreretinao zany tena tsy hitako aloha zay eritreritra tsy mahita hevitra ny amin'izay ary madama ary raha ohatra hoe itadiavana ankizy araka aminao ato ve zany dia mety ho namany ohatra hoe izy ho makany aminay dia ianao omena olona hafa sa ve tsy mety zay raha izay mety ety ihany fa za indray ny malahelo azoko fa zao ary ohatrany hoe mandahan' zay sosoka hevitra ao foana fa mba hisy ny marimaritra iraisana dia andao zao ny ataontsika ary raha ohatra ka nomem-panampy anay ihany ianao dia mba avelao ary izy hipetraka ty amiko ihany dia amin'izay izy tsy raha misy mpanampy mantsy zay dia tsy voaelingelina tsony ny fianarany zay ve ny hitanao fa mety sao dia atao an'izay re anaka tsy maninona ary nitanjoko fotsiny zany hoe mba tsy hanelingelina n'le fianarany dia ahoana sy ahoana moa zany momba n'izay mpanampy zay za miatoka ka za zany miatoka ny karaman'le mpanampy isam-bolana ay dia aleo tonga dia ny voamason'ny mpitsirina ny resaka fa tsy ataoko fonofony tompoko dia ny sakafon'le mpanampy moa zany ahoana za koa manampy anareo amin'izany ka aza matahotra ianao fa rehefa hoe anampy dia ampiko hatramin'ny farany nareo lehibe zany fitiavanao zany madama tena olona manam-panahy ianao misaotra betsaka tompoko fa dia Andriamanitra ny amaly izay vitanareo amin'ny tony-kamboty kely tony dia izay dadabe anoro efa tonga zany dia hitady an'ilay ankizy
Eny dia tompoko. mipetraka aty aminareo zaykizay hanampy anareo a fa ianao izany mba hiangaviako hoe mba hanara-maso tsara ny noro amin'ilay fianarana Makasitraka tompoko. dia aza mba atao ohatra le taloha ntsony izy izany. Afa hoe zahantsika. Neny a tokony hosoloana ty telefonako ty Fa ahoana? jere vako be Maninona izao io? Zavatra mbola azo vakiana tsara. mahamenatra be amin'ny ankizy moa mama mampisehoseho an'ity eny a. Tsy maninona io Romino a? misy telefona ny any mora be fa mama koa e Ohatrinona izany? 300 000 ariary Ha? tsy lafo nge zany e misy 1 million d'ariary ary reniko 300 000 ariary ve dia hividianana telefona ao andry fotsiny? Nefa neny amby telefona tsotsotra kely iny ara tsy midongy an'izany izy. Sady raha hividianana nareo roa a tsy araka izany. fa tsy araka ahoana kory mama tsy azoko Be dia be anie ny dépense antsika e. Be dia be ny vola mivoaka tantrano ato. eny tokoa fa ohatrin'ny isam-bolana zany ny vola ome mamaniny ankizy iny Aferan'olona lehibe izany Romino a. ka ilaiko fantatra fotsiny e Aha. Tsy tokony hanadiady an'izany ho andry. ka tsy azoko mihitsy koa neny ianareo olon-dehibe tony e ny any ivelany ampiana ny atao trano atao ankilabao Ankilabao amin'inona? Izay nge tsy adaly e. Sady matoa izay manampy an'ireny olona ireny a dia olona sahirana izy. Ilaina manampy ny mpiarabelona amin'ny fiainana. sy dia ahoana ary moa izany ilay telefona fa izay ny tena ilaiko aneny Tsisy ho alo. Dadanareo ary iny jereo voaroaka tamin'ny asany. Tsika izao ne mbola sahirana e. Aza mila vanina eo ndry. ka ajanony aloha ilay fanampianareo an'ilay olo tsy fantatra dia ampy tsara ny vola atao trano Mbola hodinenany amin'izany fa ndry koa mandreraka. dia ahoana izany izay izao andeha hanao voyage d'étude amin'ny ray volana nareo ty milaza tsy manam-bola foana Ka mbola miray volana izany. Mbola azo alamina. ka sody mantsy tonga le fotoana dia hoe tsy handeha eo indray fa izay fa nisoratra anarana Fa ohatrina moa ilay vola ilaina? sakafo mandritry ny herinandro any hony a dia deny frais eo amin'ny 5 sy 1 hetsy eo izany Eny ary. dia za koa mba mila hividanany neny akanjo vaovao kapa Maninona raha le ao aloha no atao e? ka ny ankizy mama mba mamoaka vaovao daholo fa za rery kosa ve dia Sasao tsara fotsiny aloha. Efa hoe nisy an'ireny ny dadanareo nijanona tapoka tamin'ny asan'ireny angeny nahasahirana antsika fa hatramin'izay ireny hitandry ihany. eny mama zany foana ny azo ao ny programako hoe any amin'ilay voyage d'étude iny ana mba telefona vaovao mba hangalana sary mba mizesizesita kely amin'izay Ndana aloha hividany crédit kely ery a tsokolona. Odio tsy aho izy kia manahoana inandray moa kina ataondry aty nasay mamanareo makaty aho hoe aka n'ilay vola honiko vola inona ndraiky a efa farany volana nge androany tsy isy vola tsony izany ve dia ahoana izany nefa fa nisy napetraka indringa aty mamanareo nge no nanapatra e izao noho izy e tapitra ny fanampiana izay mianakavy ndraiky miafy velona fa ndry mitavana fotsiny ndray izay e ary sao dia mba afaka miresaka mamanareo vetivety ary ahy e tsy
tsy mila kia efa be zay azonareo zay ary zao a lasindry mandeha dia tsy mila indry miverina tsontsony a eny ary ary lasa ataoko mahita raharandry raha mbola tratrako mandondona aty ambaravaranay aty a rehefa tsy ho atytsony ahy Andriamanitra loza koa izany sika n'izay ankizy vavy tsy saotra izany dia aiza indray izany tia ny tany ale nefa tato mba farafanantenanay mianaka kely asa raha mba hanahoana indray ho sy dadabera maheno an'izany dia efa tsy maintsy hijanona amin'ny fianarana izany ko inona ntsony izao re ganagana mitety asa ny tratra mangana ny hanina tsy hohanina aloha andeha hody dadabe aonanaka dia ahoana ihany ny atao anao ty efatra malany ianao tsy mihinan-kanina 700 megahertz tena tsy matelina mihitsy ve mangidy be ndrorako e rano mena dia raha fotsiny foana ve dadabe hatramimaly sy hitako koa tia ny vola tsy misy nefa ianao zao toko mba haminona koa oko izao anaka aza misahirana amiko sony ianao fa ahoana koa dadabe ianao ve na lehibe ohatrao dia tsy hisahirana aminao a sa ve tokony hiantsolona tsika mba nampiahikarakaranao ato e ka iza moa no atsoinao eo anaka asako mba hijerijery etỳ manodidina etỳ dia tsisy hiantra antsika sy ianao ve oko izao e mpanampitsika ity lasa tsy hita hoe ahoanahoana angamba ny noro efa akaiky ny fotoanako tsy aza miteniteny foana dadabe misaotra an'Andriamanitra fa nomeny ianao mba hotaranako e ianao sisa ianao dadabe dia onjonjony ianao samy rery ka indre tsara ronoro za rehefa endroko ka izay mantsiny toy izo ny fahendrenao antsinjovony io farany fa izay endry dia tsy very mandeha amin'ity fiainany ity tsy maintsy miavaka ihany ny olona endry misaotra dadabe fa ianao koa ny dia manafatravatra ohatr'ireny hoe ho aiza reny ka na hoelana ho aingananaka tsy maintsy ekipo ny masoko efa fotoanany raha teo izao aiza koa e misotrano anao aronoro engany Andriamanitra hitantananao ary anisoanao ie misaotra dadabe aza misento moa dadabe fiainana daholo izany dia zaho ohatra ny tapa-kevitra hoe hijanona amin'ny fianarana amin'izay satria izao ary izao ianao tsy isy mikarakara moa volantsika koa tia tapaka raha teo sady efa be izay vitanao izay eny sy efa tapa-kevitra dadabe aloha dia hikarakaranao amin'izay sisa maro izany fa na izany aza nefa ny tokony mba hevitra ny hoavinao ihany ianao ho avy izany vita foana mitadiava asanaka inona moa izany izao ny zavatra mba efa hainao ty raha ny hay ve moa tsy betsaka fa ilay olona koa anie tsy dia mandray mpiasa ntsony amin'izao e fiainany raha mahalala ihany dia ahoana izany aza sahira-tsaina amin'izany ianao dadabe fa velona eny foana tsika relomba anaovy rano mafana kely afa ohatra maina izany tendako izany nasiana siramamy ve ka nga misy ao
raha kokofina ve ilay boaty kely eo tsy mbola vita raha dite mety kely misy te anao asio kely fa mangetaeta lavo ty raibenao anaka lozako kely dadabe zany a dao ary anina ty indray zao ndry mba saiky tady mamanareo vetivety fotsiny afa tsy aka vola ka amin'izay tonga maraina be ry tsy mahalala fomba tena zafadika efa tena maika be mihitsy a mody mampalahelo kely ery matiny akita dadabe anay na koa fa mamoriporiny eo indray zao ndry tena mariny mba atsovy molo mamanareo e izy ke mbola matory e dia tsy mba azo foazina ve tezitra izy raha vao foazondry eo mba tenemo mamanareo mba dia davin'oro vetivety fotsiny nony e ndanaky mandeha any fa be deo ary tratra mamanay eo a mo e ndana mandeha any ndry sady izay zao rehefa eo mbola isakafo za mokia ndana hoa ndana fa ino zao tapatapa zao mino madame lisy ay venoro e manao ondry salama fa dadabe anay maty tamin'ny any maty dadabe anay andriamanitro tena tsy hitako izay andehanana tsisy olo fatako na dia anankirazana ianao ny tonga tato tsy haiko voalohany dia mamanga fahoriana kely o zany yeso dia mahereza fa izay no sitrapon'andriamanitra tsy izy fatako izay zavatra atao e tsy hitako hoe ho aiza tsy hitako izay ho sarangotana tsy hitako izay ale tsy hitako izay raisa tsy mba niantso manodidina ve londry tsy hitao anatin'ny saiko tsony zava tonga dia niazakazaka anaka dia iza zany zao miandry azao tsy isy ny izaniza fa nidiko fotsiny ny trano dia izy reriny ao moandro aloha ty an-trano vonjeo amatamin'lizy tena very any lozany dadabe inon'olona mba ty andriny eto ambony tany atahoana kiva izay ny lahatra andriamanitra andrasa aloha za iomana dia hiaraka ho antsika sindry e esotra to fangama tsy sakafo e tonga dia ataovy akiva za aloha monjy an'izay a zay izany neny a ahoana neny ty moa zany amin'ny firy no velona sy mbola tsy fantatra kia fahoriana neny any mety andrany tontolo ary ahany foana sy dia ahoana zany le fotoanantsika ry amin'ilay olona ry an'ilay mpanjaitra ve ie sy tonga dia alamino any aloha ny anareo zany tsy mba misy priorité mihitsy na ty an-trano aty zay aloha fa lasanay e ndao kia eny ary firy taona kia moa zany ny dadabe anareo iny efatra amby valopolo izy zao nateza kozako ary hono aloha e ndrito tsy hitanandalondalo tany an-trano tsony fa hoana ka tsy zandro madame lisy fa tamin'iza tamin'ny farany ange dia bediny zanakao be mihitsy ahy e bediniza le zanakao teo iny mino ve ie fa nisy inony hoe tsy tokony mandalo aty aminareo tsony ny afa efa be loatra izay vola laninareo taminay izay dia nroasiny be tamin'izay satria tena tezitra be izy hoe lasa hoe izy indray ho no miafy fa lasa naisy dadabe daholo ny volanareo fa aza miteniteny hoe zany teny azany a koa maninona moa tsy nitenendry tamiko izany ka izy masika be dia sao dia tsy haiko izay hanaovany anahy io raha fantany izany
zavatra tsisy fantatra ane izany ronoro dia nyteneniko ny dadabe dia hoe aza makantsony arozy izy ny rehefa izay ny ataony zareo. Andriamanitro dia inona nandoavandriny frais d'étude indri izany? Ka zany izao efa nanapa-kevitra mihitsy hoe hijanona hianatra satria izay vao tena tsy vita intsony ilay izy. Ilay mpanampinay tao koa ary nge nohatra ny drokitrokiminy tany dia niala tao e. Izany ve? Ie, efa ho herinandro mahery izy izay tsy hita intsony. Raha raka izy izany. Manao ny madama? Noro, manao andry? Salama tsara ka. Mandroso madama? Mandroso aty an-trano? Petrapetra. Ary manao inona ndry izany? Mba mawadibadika kely an'ireto boky reto ohatra mba Andriva aloha mbola mazoto hianatra e. Andrery madama. Izany ve dia ho an'ny tanina. Tsy fidiny ahy mihitsy anie izao hoe mijanona izao e. Tsy izany fa misy vazaha izay ihany vonina hanohana indray raha ohatra ka mbola mazoto indry. Eno a? Vazaha? Hanohana ny fianarandry. Sady tonga dia any an-dafy. Any Amerika. Koa e? Ie. Mba olona azo antoka ve izany? Ohatray, azo antoka tsara mihitsy ka. Any Amerika izany indry no hianatra. Ory madama, tena marina ve izany? Ka ahoana? Dia ahoana ny ahafahako mandeha makany manao an'izany? Frais, Nicolas. Eny e, izy daholo no miantoka azy. Hatramin'ny hébergement indry. Efa be dia be ny ankizy nataony an'izany. Kay ve misy an'izany? Be dia be mihitsy nefa tafita. Dia ny zanako koa izany misy mandeha any? Andry ihany. Fa ahoana ry madame Liso izany no asainareo manao an'izany fa tsy tokony hoe ny ankizinao ve aloha dia... Ka misy condition takiny. Hoe zaza mahay nefa kamoty. Izay ilay izy. Dia indri ny hitako hoe sahaza an'ilay toerana. Enjanako izany. Tena mitaky taratasy ara-dalàna mihitsy izy indry izany mila manao acte de décès ny dadabe anareo satria dadabe anareo no mpiantoka indry. Dia hono madame Lisy, inona moa izany ilay fianaranao ataoko any? Tovy amin'ilay taty ihany ka. Ilay matematika sy fizika nataondry taty ihany no tohizanany. Tsara kosa izany. Dia mety hoe roviana izany no mandeha? Atao daholo aloha ny taratasy rehetra dia rehefa vita dia miainga amin'izay ka. Tsy ela. Dia ny olana ane izao, ny akanjoko izao dia ohatr'izao daholo, kapakapa tony, tsy manana ininina mihitsy. Aza matahotra indry fa izany no hanohana indry amin'izay ka. Tena misaotra betsaka madame Lisy. Tena hitako mihitsy hoe olona manana fitiavana ianao. Vitsy ny olona ohatranao izany amin'ity fiainana ity. Ny olona izao dia manabotry ny asan'ny sasany. Tsy ahitana firy ny olona ohatranao fa dia Andriamanitra ny hitanao sy hanonitra izay laninao taminay mianaka. Izay efa endre tsara fotsiny. Eny tompoko. Dia atao izay atafita.
toetrano ora eny tompoko misy vaovao tsara ho anao mantsy ty misaotra anao mankafy ny radio diplomanao tamin'ny fianaranao tany Kanada moa mbola any aminao tsara eny tompoko vaovao mahafaly mantsy izy ity satria ny valy ny fangatahana nataonao tao amin'ny Air Mauritius dia voaray isan'ny pilote miaraka amin'ny zareo zany ianao zany ve tsara kosa zany sady ny rapport de stage nao teto aminay zany efa ty vity ty koa eny tompoko dia tsara tary ny notinao ato 18/20 misaotran'Andriamanitra zava-dehibe zany tsy lany foana ny fianarana nandritry ny 10 taonanao tany Kanada tena marina dia misaotra anareo ihany koa chef-luc nanampy betabeta amin'ny zavatra rehetra hita fa tena havanana amin'ny asa fanamoriana fiaramanidina ianao ka tena vitanao mihitsy ilay izy dia zao mialohan'ny andehananao zany dia mila valianao andefasanao email aloha ny any amin'ny Air Mauritius azonao valianao hoe voaray ny fankatoavanareo fa apiditra ny dossier-ko tsy ho ela omeko anao ny adresiny zareo rehefa avy eo zay eny tompoko ia dia afaka mandeha ve za zany fa efa tena reraka eny ambony fiaramanidina ve dia ho reraka misy olona tiako vonjena maika zay koa manko no mahatonga ako hoe efa afaka mandeha ve tsy maninona ka efa vita koa anie ny asanao fa aza manao tara fotsiny raha-pitso eny tompoko bebe ny vahintsika raha-pitso sady misy entretien avion tsy maintsy mbola atao koa ato amin'ny aéroport eny ary zay ary mahazo mandeha ianao ary misaotra indrindra yes misaotra anao Andriamanitra Bazanakinina loatra le retsy tony tsy mitovy amin'izay zana-bahoaka maty keo ty tsy azo ampanginina mbola pika ihany any fa mitoman'izy eo marena fa zay ry misy olona ka mamy ty zazy ty loha atany fa vanavana mamenatra olona eto ty manahoana tompoko ahoana kaina ianao zay zafady mba saika hitady madame Lisy ie mandroso ary fa iantso anazy vetivetika io neny neny misy mitady iny izy iny tompoko manahoana madame Lisy manahoana iza moa ohatra ny fantako le endrika fa saingatra misalasala tena tsy fantatra ao ve aloha esoriko mihitsy ary aloha ty solomasoko ty oay noro za ihany andray tena niova beky indry zany ve nanova kely mihitsy amin'le hoe mba mody aty amin'ny tanàna dia mba namamboatra endrika kely aloha tonga soky misaotra betsaka fa oviny indriny tonga taty efa ray volana zay fa mbola nandamindamina asa kely dia zay tsy nafahako nandalo efa miasa ane za zao ry madame Lisy zany
tafiditra miasa amin'ny Air Mauritius dia manao ligne aller retour eo. Ndry aza mampimekiko raha tsy taxi brosy izy toko hoe manao ligne. Lasa hôtesse zany ndry? Piloty. Tafita ihany Tena kindry. mahagaga ilay Tena fitondran'Andriamanitra. faly Za koa ary mafana. Firy taona tokoa moa zany izay ny fitambaran'ny anaran-dry tany? Toko dia ela 10 taona izay no niarahako teto. Tena nahavita ndrika. Tena misaotra an'Andriamanitra dia misaotra anao koa ry Madame Lise. Izay zany no tena antony ahatongavako eto voalohany aloha hoe tena misaotra tamin'ny zavatra rehetrarehetra nataonao. Raha tsy teo ianao dia fa tsy haiko intsony angamba ohatray efa pakavilla ny asa. Andriamanitra ny isaorana. Tena izay indrindra dia nieny misaotra anao koa na izany ary dia mba misy kely voatsirambiny tanany ity fanomezana kely Inona kely reto? Ireny cadeau mba nividiako anao fahatsiarovana tany a Canada. Tsara tarehy izy Dia zany misy volanetiko ihany ity dolara reto. Tsy voatakaliko intsony. Dia misaotra betsaka kely Nora. Tsy saorana. Mahafinaritra mihitsy rehefa endriny ankizy. Vaovao anankiray koa izay miasa ao amin'ny Air Mauritius ao zany dia mahazo avantage kely ny mpiasa tsirairay. Izany hoe ankoatra ny tenanay dia afaka misy fianakavianay anankiray ohatra izany hoe mamako na ny dadako izay olona akaiky anahy. Afaka mivezivezy mandeha aeroplanina mandoa amin'ny frais 50%. Hitanao zany ohatra hoe tokony handoa frais 12 millions ianao makany France dia 6 millions ny alohan'ilay fianakavianao ilay akaiky anao olona ray ihany fa tsy olona be da be. Dia inona moa ry Madame Lise fa ianao ny tonga tato an-tsaiko voalohany izy momba fianakaviako eto fa dia ianao solon-dreniko dia ianao zany no omeko an'izay opportunité izay. Omeko anao izay toerana izay efa nisoratako any mihitsy moa ny anaranao na dia tsy nihera taminao ary Tena marina very Nora. Tena marina. Dia nefa koa le 50% tokony alohanao zany dia aloha zany andohana azy fa tsy maninona dia ndraiky na fotoana ohatrany ahoana ianao te hivoyage dia teneny fotsiny dia efa mandeha ianao omano ny entana. dia misaotra betsaka kia. Na dia ho any États-Unis ary sady tsara neza ny États-Unis izany. Faly ary na ho any azy ianao na ho any Chine ianao na ho any Australie ianao izay alehanao Chine zany ve tsy mampatahotra amin'ity coronavirus ity. Eny tsy maninona fa miankina aminao Basibasy fa izay fotsiny izany hoe mitenena fotsiny ianao rehefa misy toerana tianao aleha dia eto tsika. Mino Nora ngeky ity ahoana kiry mino Andriamanitro tsy napoziko kevy Nora ity za ihany kity manahoana ki salama tsara eo mipozindriko izany dia ohatrany hoe mampalahelo kely zany za ihany kity enky fonaki Nora tena menatra ndry mihitsiny inona moa ke ny fonandry zavatra tantara efa lasa tamin'ny fahazazantsika izany. le izy ke efa lasa fa namela takaitra fa ahoana ki mety nataoko tamindry ihany no mivaly aminahy amin'izao zanako izao 3 samy hafa daholo ny dadan'ireo mahamenatra andrekako ny anakina baka ary tsy azoko fa dia naninona kiry mino ngandry tsy nytoy ny anatra zangaky nianatra mihitsy fa be voky be voka izy dia nijanona ny fianarana fa iandro izao no mba tafita. Iando marina izy zao izy izao any Majunga any mitazona orinasa any ny vadiny. Efa manambady firy ny zanany anankiray za ihany kity ny tavela aza kivy izany ki amin'ny fiainana mbola afaka miara ny ndrina dia efa izao ary menatra ndriky aka inona kiny tokony hamelatra an'izany fa tsika neza izao lasa ohatrany efa hoe prahavavy za zao tena mandray amin'ny mamanareo ohatrany reniko mihitsy sady izany ry Madame Lise dia aza atao Madame Lise izany tsony ary rehefa teo izany ohatrany hoe olona lavitra be ery ve marina tokoa izany dia za zao efa retirety hay tokoa moa
dia hanao programa zany a Maurice zany zao no tiako hita voalohany. ay veriko hoe programa inona indray ary Zay ka. zao aloha mamboatra passeport aloha ianao dia rehefa vita amin'ny passeport makany a Maurice tsinona tsisy visa ohatr'izany fa tonga dia mandeha fotsiny dia amin'ny anina amin'ny 8 mars misy fety be tis ohatr'izany dia aloha miandry an'izay vao mandeha Kay. afaka ray volana vita tsara ny passeportnao amin'izay Eny ary. zay tena fety be tena enjana be zareo any rehefa manao fety Mba tiako hitako izany. dia fa tonga dia homano ny bagage dia za ve ki afaka mandeha ndry aloha tena mbola mamperitreritra amin'ny reto kolonga madinika be reto sady ndry zao mbola mandoa frais complet mba hoety mokia ao fa hita eo e tsy azo tsampona solofo iainy saondry ary evano ny lalao ny tantara